manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ry havana malala amin'ny tompo, ampitombona amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo, ary ny fahasoavana lehibe izay isan'andro mirotsaka avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Fifaliana ho anay ny mba manana anjara amin'ny toroteny tahaka an'izao, satria dia zany raha teo moa ny volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe arotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara, ny fanjakana ho vaolombelona amin'ny firenena rehetra dia voatonga ny farany. Mahalala tsara tsika fa maneran-tany dia efa mahazo antony internet na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook na ny ireo karazana fampitana serasera maro isan-karazany dia andrenesana ny afatr'Andriamanitra, satria dia any New York misy olona zao manaraka an'ity fandarana itony pasteur eto Dubai moa zany dia ny akamaroan'ny malagasy eto dia manaraka an'ity fandarana ity, eto Frantsa aty à Paris, aty ino ty izy aty Toulouse sy ny maro samihafa dia manaraka an'izao fandarana zao, aty amin'ny tany arabo, aty amin'ny nosy manodidina antsika dia manaraka an'ity fandarana ity. Dikan'izay zany tsy hoe voatapitra ho tetezina zao tontolo zao, fa efa tena ny akamarony dia mandre ny fandarana. Zany ry havana no manam-porofo hoe ao akatoko ny farandro tsika, zany eo anatin'ny andro farany tsika eo akatoko ny farandro. Noho izany dia mila miomana ianao ho amin'ny mandrakizay, ary raha tianao ny ahitan'izany hoe fahavelomana ao aorianan'ny fahafatesana dia tsy maintsy miomana ho amin'ny fahafatesantsika raha te ahitan'izay fahavelomana izay. Ary raha te ho velona ianao dia tsy maintsy maty, zany zany hoe matiny amin'ny fahotana raha tianao no velona ao aorianan'izay fahafatesana izay. Zany no ianarantsika ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao pasteur Alvarez. Miarabantsika menakavy izay manaraka hatrany ity fandarana ity moa dia ny fanerinay moa zany dia hoe isy fahasoavana be dehibe mihoatra fiainana be dehibe amintsika tsirairay avy manaraka ity fandarana ity. Samoela voalohany toko faina amby roapolo tsika amin'izao fotoan'izao ny lazany Zifita tamin'ny Saoly fanondroany izay azony an'i Davida sy ny tsy nitezan'i Davida afaty an'i Saoly. Ity travetransika amin'izay atsipiriana izay vaky teny sy ny famakafakana izay fitarina avy amin'ny fanahy masina révélation fameloha izay dia vavaka tsika amin'izao fotoan'izao dahoary. Raha eo dia misaotra anao izay satria dia mitombo ny fahasoavana raisinay, mbola miteny aminay isan'andro isan'andro ianao ary ny teninao dia fiainana be dehibe, ny teninao dia fanasitranana, fanafahana. Ianao dia naniraka anay teny milaza manao hoe mandehanany amin'izao tontolo izao izy ianao dia ataovy tonga mpianatra ny firenena rehetra. Marina hoe marina tokoa hoe ilaina mitety an'izao tontolo izao, kanefa tompo izay fandarana izao dia afaka mitety ihany na dia ny ampahany fotsiny aza, satria dia maneran-tany afaka mandray an'izao fampianarana izao amin'ny alalan'ny réseaux sociaux, amin'ny alalan'ny Facebook, YouTube sy maro samihafa tompo dia afaka mandray amin'ny alalan'izao fandarana izao, ka dia ho tahinao tompo ny tsirairay avy malagasy na izay rehetra afaka mahazo ny teny gasy dia ho tahinao manokana mandray izao fampianarana izao. Ary indrindra fa neto Madagascar na izy eto Antananarivo na ty amin'ny faritra maro samihafa manerana nosy dia mba mivoatra aty dia izao aoka hitombo ny fahasoavana,
tombo fitahim-panao antsararay avy amin'ny anarana Jesosy dia mangataka amin'ny fitahirizana fanahy masina indray amin'ny alalan'izao fampianarana Samoela voalohany toko faha 4 zao amin'ity fotoana mahafinaritra ity misaotra Jesosy amen. Dawari vavakatsika amaktena azafady maktentsika ka mety vavolombony ianao amin'izao fotoana zao mandray baiboly dia raiso ny baibolinao dia ianao mipetraka mizoronjorony io dia aza miafakafona io fa manatre tsara dia arao le vaky sao dia misy diso dia moa nareo manaraka dia mety araka izy fa arao tsara sao dia misy diso mba ho azonareo tsara eny ary dawari maktentsika ary andiny voalohany ary Samoela voalohany toko faha 20 ary ny Zifita tonga tao amin'ny Saoly tany Gibeaka nanao hoe tsy mihery any amin'ny avoana Akila manandrify ny efitra va Davida dia niaingy Saoly nidina nakany any efitra Zifa ny tondra 3,000 lahy voafantana tamin'ny Israely anaraka azy hitady any Davida any any efitra Zifa ary nitoby tao amin'ny avoana Akila manandrify ny efitra teo amoron-dalana izy fa Davida kosa nitoetra tany ny efitra ary hitany fa tonga nanaraka azy tany anefitra Saoly dia naniraka mpisafo Davida ka fantany fa tonga tokoa Saoly dia nainga Davida ka tonga teo amin'ny nidobean'ny Saoly ary hitany Davida izay nandrian'ny Saoly sy Abnera zanaky Nera komanda miaramilany fa Saoly nandro teo amin'ny sehatra sarety sady nitoby mandidina azy ny vahoaka ary hoy Davida tamin'ny Ameleka Etita sy Abisay zanaky Zeroia rahalany Joaba iza no idina hiaraka amiko ho any amin'ny Saoly any atoby dia hoy Abisay izao idina hiaraka aminao ary tonga teo amin'ny vahoaka Davida sy Abisay no nialina ary indro Saoly nandrika natory tao anatin'ny sehatra sarety ary ny lefony nitsatoka tamin'ny tany teo anilan'ny lohany fa Abnera sy ny vahoaka nandry manodidina azy ary Abisay tamin'ny Davida efa voaidin'Andriamanitra eo an-tananao fahavalonao zao ko masina ianao aoka ho lefoniko indray mandeha monja ataoko miboroka amin'ny tany izy fa tsy amela azy indroa akory aho fa hoy Davida tamin'ny Abisay aza mamono azy fa iza no manintsitra ny tanany tamin'ny vohosotry Jehova ka tsy nanatsiny ary koa Davida raha velona koa Jehova dia aoka Jehova no amely azy na ho tonga ny androny ka ho faty izy na hirotsaka amin'ny ady izy ka anona afaty azy sanatria amiko eo anatrehan'i Jehova raha nintsitra ny tanako amin'ny mely ny vohosotry Jehova aho fa masina ianao ny lefona eo amin'ny lohany sy ny tavoara fitondrany rano no alao dia andeha sika andeha dia nalainy Davida ny lefona sy ny tavoara izay teo nilan'ny lohan'ny Saoly ka dia lasa izy ary tsy nisy olona nahita na nahalala na natsiaro fa natory izy rehetra satria nataon'i Jehova reniko ny torimaso izy dia nitana keny an-dafiny tsa Davida ka nijanona teo tampony tendrombohitra lavidavitra ihany ny elanelan'izy rotota ary Davida niantso ny olona sy Abnera zanaky Nera hoe tsy mamaly va ianao ry Abnera ary Abnera dia namaly hoe iza moa ianao no miantso reo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy Davida tamin'ny Abnera tsy lehilahy mahery va ianao ary iza nitahaka anao amin'ny Israely ko nahoana ianao tsy miambina amin'ny mpanjaka tomponao fa nisy anankiray tamin'ny olona tonga teo amin'ny mpanjaka tomponao tsy mety zany nataonao zany raha velona koa Jehova dia tokony ho faty anareo satria tsy miambina ny tomponareo le vohosotry Jehova ary zao ange aiza moa ny lefon'ny mpanjaka sy ny tavoara fitondrany rano teo anilan'ny lohany ary fantatry Saoly ny feon'i Davida ka hoy izy feonao moa zany ry Davida zanako ary hoy Davida feoko tokoa ry mpanjaka tompoko ary koisa izy anahoana ny tompoko no manentsika amin'ny mpanompony inona no nataoko ary inona no ratsiny tamin'ny tanako ary ankehitriny masina ianao ry mpanjaka tompoko mianoha ny tenin'ny mpanomponao raha Jehova nanesika anao amely ahy dia aoka ndray fanatitra manimpofona izy fa raha zanak'olona kosa dia aoko vohozina aminatrehan'i Jehova izy satria efa nandroko androany tsy anananjara amin'ny lova nomeny Jehova izy ka nanao hoe mandehana manompo Andriamanitra hafa koa aza vela ho latsaka amin'ny tany lavitra any Jehova ny rako fa ny mpanjakan'i Israely nivoaka ny tady parasy ray taka manentsika tsipoy eny an-tendrombohitra ary hoy Saoly efa nanota aho miverena ry Davida zanako fa tsy nisy ratsy anao intsony aho fa soa teo masonao ny aiko androany indro efa nanao adala aho ka diso indrindra ary Davida namaly hoe indro ny lefon'ny mpanjaka ko saovy misy zatovo anankiray
mangety aka azy ny lehilahy zay nanolorany jeovanao teo an-tanany androany dia hovaliany araka ny fahitsiny sy mifamarinana fa tsy nentina nensitra ny tanako amely nyvoasitry jehova aho arindro fa tahaka nanaovako ny ainao ho lehibe androany no mba hanaovan'i jehova ny aiko ho lehibe kosa ka nafahany ahy amin'ny fahoriana rehetra. Aroa Saoly tamin'i Davida: ho tahina ny hainao ry Davida zanako, hanao dia anao ianao sady atrotosa. De lasa Davida fa Saoly kosa nytodotoa hiverina. Pasteur zao raha pasteur Alvarez tamin'izay vaky teny izay tsara foana moa zany aloha pasteur ny mampafantatra ty am-piandohana ny amin'ny fotoana lehibe sy goavana sady matanjaka zay hototosaitsika eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny sabotsy fahavalo amby roapolon'ny volana septambra ity, sabotsy valo amby roapolo volana septambra amin'ny 7 maraina io fotoana io zay anatotosatsika fiombona mbavaka lehibe ho an'ny tanyrazana ho an'ny firenena sy ho an'ny tsirary avy isam-batan'olona. Manana lohahevitra lehibe tsika de hoe kristianina matotra ara-panahy mandray ny anjara lovany miroso ao anatin'izay fahamatorana ara-panahy zay, satria dia maro ny olona mametra-panontaniana na de mpino kristianina za hoe mba mpanompon'Andriamanitra ihany fa iza marina moa zany anjara lovanay zany eo amin'ny Kristy na ahoana ny sasany no mijoro vavan'olombelona isan'andro isan'andro fa nahoana kosa izay ny toa ohatrany tsy misy miaino. De io 20 septambra io zany sabotsy 20 volana septambra io no voavaly zay etaetatsika izay ka dia manasanao manentana ary milaza amintsika ny fahatongavantsika no andrasana sisa, satria dia efa ara-dalàna ny taratasy no mendry tompon'andraikitra na eto amin'ny commune na ny ara-panjakana de efa milamina zany pasteur Alvarez. Zay ngamba no ela fa erotsika ao anatin'ilay fanazavana ny tenin'Andriamanitra zany. Ny zavatra hita aloha zany pasteur ny am'reto fihetsiky Saoly sy Davida, ny zavatra nitovitovizan'izy ireo amin'ny mahampanjaka azy dia nanana mpiambina ry zareo na hoe nanana garde de corps zany. Ay zany efa hatramin'ny fahagolan-tany mihitsy lay hoe misy tompon'andraikitra ambony anankiray zay manana ny mpiambina azy manokana, manana ny mpiambina azy manokana efa hatramin'ny andron'ny Baiboly no nisy an'izany. Ary raha ohatra hoe tamin'ny andron'ny Mosesy dia ny voasoratra moa zany de Joshua no anisan'ny mpitondra fiadiana tamin'ny andron'ny Mosesy. Fa teto zany zao raha ohatra hoe ny an'ny Saoly manokana dia anisan'ny commande lehibe na ny atao hoe semgam tamin'izany fotoana zany na mety ministre ny défense mihitsy de Abner zany dia lehilahy matanjaka sady lehilahy mahery mbola hoe naratsika moa izy eo rina kely io Abner io fa lehilahy aingam-pandeha ainga-tongotra ity Abner ity, mpiady tena mahay miady i Abner fa saingy ny zavatra nahavariana zany pasteur indromy taona raha nivaky tentsika teo aloha sy ty androany ty indromy taona dia mialatsiny amin'ity fitenena ty fa tena arabaky teny mihitsy le hoe niesona ny garde tena natory ary rehefa natory izy dia tamin'ny vaky tentsika teo aloha dia ny sisina akanjony no nitapahan'i Davida, fa teto indray de nilefona sy ny fitondrana rano no nalain'ny miaramilan'i Davida teo andohan'ny Saoly mihitsy, ary de tsy hitany Abner sy ny mpiambina azy io zavatra io. Zany pasteur dia lesona sady ho an'ireo manana andraikitra atao hoe sécurité, ohatra hoe sécurité ny asanao na mpiambina orinasa na mpiambina manam-pahefana anankiray de ny zavatra lesona ngezabe eto de hoe mahatonga ny fahavalonao tafiditra, mahatonga ny mpanafika ho tafiditra de tsotra be le izy hoe nanino ny Abner ny natory be, satria na i Saoly na i Abner zay niaraka rehetrarehetra nitakosina tamin'ny Saoly tao zany de ny lan'ny fanan'Andriamanitra avokoa. Ary rehefa ny lan'ny fanan'Andriamanitra
dia tsy mipetraka tsony le salamy fatelo ambyroapolo manao hoe Jehovah no mpiandry ahy, na dia mamaky lohasaroky ny fahafatesana za dia tsy atao ohatrany loza fa teto zany dia loza mihitsy no niditra zany. Tetsy ankilany nefany a zavatra mifanohitra amin'izay dia ny mahakasika an'ity Davida mpanjaky ity, mahakasika any Davida dia zareo tsara fa Davida indray tsy reniky ny torimaso, i Saoly no nitady hamono azy, fa na dia ny lalana nalehan'i Davida sy ireo miaramilany dia teo ambany fitarihan'ny fanahy masina foana le izy, teo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny tondran'Andriamanitra any Davida, ary na dia nikendry azy Saoly sakia raha amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe te hitifitra azy amin'ny basy, te hamono azy amin'ny bomba i Saoly mpanjaka, fa narovan'Andriamanitra foana ny ainy Davida, ary zay rehetrarehetra tetiky natao Saoly dia nifototra ny aminy daholo hoe hamono any Davida dia izy foana saika maty. Zany dia araka miteniko teo manam-pirofo fa ny olona rehetrarehetra izay manana andraikitra amin'itony resaka sécurité tony na mpanara-maso ianao amina orinasa anankiray na any amin'ny toerana ministère anankiray na any amin'ny toerana zay iasanao, dia tsy afaka misaraka amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mihitsy ny atao hoe asa tahaka an'izany. Ary zany mahatonga ny Baiboly miteny manao hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitobo manodidina zay rehetra matahotra azy. Raha somary hitariko ilan-kio zay resaka zay pasteur dia ndraindray misy olona miteny hoe tafiditra ny mpangalatra, ary rehefa tafiditra ny mpangalatra dia natory daholo zay mianakavy, reniko ny torimaso, efa voabata ny télé zay voataitra, tsy hitakory ny nakany an'le zavatra tao anatin'ny tokotany tao na tao amin'ny efitrano anankiray tao fa dia natory zay mianakavy. Dia rehefa diniantsika zany ty tantaran'ny Saoly ty, dia Saoly tsy tao mihitsy Andriamanitra, dia zay ny nampatory azy ireo, ary raha ny marina aza dia ohatry ny Andriamanitra mihitsy ny nandefa, fa namasondriatory mihitsy tamin'ny Saoly tamin'izany fotoana zany mba hanaporofona fa hafa zany hoe miaraka amin'Andriamanitra zany, hafa zany tena hoe manompo an'Andriamanitra zany. Ohatrohatran'izay zany le voatatin'ny tantara, tsy haiko raha misy andriny paster an'izay. Marina tokoa zany eto amin'le andininy fahaenina amby folo dia zao le vakana rehefa nanafika moa zany Davida naniraka mpisafo izy aloha naniraka mpisafo izy alohan'ny natonana ny tobiny Saoly. Nisy olona moa zany namesosokevitra ny Saoly hoe any Zifita no misy an'ny Davida amin'izao fotoana zao. I Saoly zany efa tsy nieritreritry ny hoe any antsika ny Davida, fa no lay torevitra, no lay hevitra avy amin'ny olona manodidina, avy amin'ny mpiaramonina, dia ohatrany nanirangitra ny Saoly zay firesana momba ny Davida zay. Zany le zavatra misy amin'ny fiaramonina pasteur, misy karazan'olona zany zay ianao le mivavaka zany ianao miezaka manao sitrapon'Andriamanitra ianao, ary mahatsapy ianao hoe raha ny tenanao manokana hoe mba manamasy tena manaraka ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny tenin'Andriamanitra, nefa misy olona zay ohatrany hoe mitovy tady hoangany ambadimbadika any zay te anisy ratsy ianao fotsiny, tsy ahoana zany, tsy hoe nanisy ratsy azy akory ianao dia asiny ratsy ianao, fa lay fanahy masina ao anatinao ao rehefa zanak'Andriamanitra ianao, le fanahy masina ao anatinao sy le fahasoavana ao aminao sy le fitahin'Andriamanitra aminao, satria ny olona manodidina zany dia mahita hoe tahin'Andriamanitra ianao rehefa manaraka an'i Jesosy pasteur. Tsy misy zany hoe olona nanaradian'i Jesosy zany pasteur, dia hoe hatramin'izay nanompony an'i Jesosy dia ny antotongana ny fiainany, ny arava le fiainany, ny apotika le fiainany, ary ny nahantra velona izy mianakavy. Tsy misy an'izany fa vomaika nefa nanaraka ny tompo mety nandalo ady, nandalo fizatoetra, mandalo zavatra be dia be maro isan-karazany le olona, fa taty aoriana nefa fiainan'le olona dia mahatsapa hoe tsy tahaka ny fiainana tany aloha tsony ny fiainany, ary amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny mba metimety. Dia misy karazana tokony olona pasteur zay tsy nanisy ratsy azy ianao, tsy niady taminy ianao, mety hitratra zany mpipenantsika amin'izao fotoana izao, fa mitsangako ho fahavalinao reo olo reo, satria tsy zaka ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminao, tsy zaka ny fitahin'Andriamanitra eo aminao, tsy zaka ny toerana ametrahan'ny tompo anao. Any amin'ny toeram-piasana azy ianao ohatrany hoe voangy ianao tonga amin'le toeram-piasana, nefa vetivety eo ianao nahazo plasy ambony be ianao, lasa ianao ny lehibe ao amin'le toerana, nefa misy olona zay efa niasa 30 taona 30 taona tsy mahazo plasy, dia mahita le fahasoavana aminao le olona, mahita le fitahin'Andriamanitra aminao le olona, dia lasa ohatra mitsangaka ho fahavalinao zany. Aza matahotra ianao raha misy zany fa zany manapirofo
fa ao anatinao ny fanahy masina ny tokony ataonao de zao tsy miala mitompo ianao fa mitoizy aza mamaly faty fa reo olona manentsika anao reo no manosika anao ndray reo hiakatra amin'ny toerana ambonimbony manosika anao reo tsy hijanona amin'ny toerana misy anao io de zaka zany ko nazo an Davida pasteur nisy tokony olona zay tsy nasiany Davida ratsy nisy tokony olona zay tsy niadiavan'ny Davida akory azy nisy tokony olona zay nasiany Davida soa tany aoriana tany aloha tany fa taty aoriana reto jifita reto de nivadika ary nandrangitra ny Saoly mba hamonany Davida fa Davida moa nanana fanan'Andriamanitra ary izay fanenjehana zay nahazo an Davida zay dia misy programa maty-paika pasteur Andriamanitra io zany rehefa ampelantanan'ny tompo ny fiainanao ampelantanan'Andriamanitra dia marina le tenin'Andriamanitra manao hoe za manana hevitra iverako anareo Jeremia 7:10 de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany ary andesy hivavaka amiko ianareo de iainanareo ary hitady ainareo de ho hitanareo raha katsanareo fonareo rehetra ary ho tanterako aminareo ny teniko tsara rehetra zany hoe Andriamanitra zany de tsy mety ho diso mihitsy ny planina tsy mety ho diso mihitsy ny programmany tsy mety ho diso mihitsy ny projet sy ny zavatra ao an-tsainy fa mandeha amin'ny planin'Andriamanitra mihitsy ho zavatra mitranga io Davida enjehany reto Saoly tia sy enjehany ty Zifita tia efa ao anaty programan'Andriamanitra misy tanjona tian'Andriamanitra tongavanao ohatra zany ko ianao am'izao fotoana zao mety mandalo ady ianao de mifikira amin'Andriamanitra fa misy tanjona tian'Andriamanitra tongavanao tanjona hitondra fiadanana fa tsy loza tanjona hitondra fahasoavana be dia be eo amin'ny fiainanao misy hevitr'Andriamanitra ary zay foana nitaova-tsainao misy hevitr'Andriamanitra zay ny zavatra nisy tamin'reto Zifita reto pasteur hoe nitsangako fahavalon'ny Davida ary naporisika ny Saoly anisika Davida ary Saoly moa rehefa tonga tany rehefa andeha hanafika ny Davida dia ny Davida ny tonga aloha pasteur ny Davida ny tonga aloha satria miaraka amin'ny fanahy masina zao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamy 7:10 pasteur manao hoe endrino ny antim-panahy izy satria mitandrina ny teninao i Davida arakaraka ny nandalovany ady problema sy nanenjena azy de vao mainka ny tombo ny fahendrena vao mainka ny tombo ny fahasoavana de vao mainka koa ny tombo ny fifandraisany amin'Andriamanitra satria pasteur raha tsy nenjehan'ny Saoly Davida de tsisy bokon'ny salamo vakitsika teo tsisy bokon'ny salamo vakitsika tsy azana salamo fahatelo amby roapolo Jehova mpiandry tsy anajava mahory na de mandeha amin'ny lohan'ny saloko ny fahafatesana za de tsy atahotra ny mamelatra latabatra ny loko maso ny fahavaloko ianao fahasoavana sy famondram-po manaraka ny diloko feno de feno kapoakako feno de feno ny tenao sy ny tsoraka azonao reo mahafatahotra be de be ny salamo zay tsy voasoratra tanaty baiboly raha tsy nenjehan'ny Davida raha tsy nenjehan'ny Saoly Davida ka tsy voatery ho ratsy akory le zavatra mitranga fijeritsika azy ohatrany hoe ratsy indraindray fa misy hevitr'Andriamanitra io fa aza miala amin'Andriamanitra ianao fa toy izy foana ny fanomponao an'Andriamanitra pasteur zay le izy pasteur Alvarez ary marina zay misy zavatra ngeza be zay horesako amin'ity tapan'ny faharoty pasteur ary akana lesona sy fampitandremana ho an'ny olona tsiraray avy zay reo tsara le raha nanaraka tsara le tantara ianao zany hatramin'le vaky teny maly sy ny faky maly de i Saoly de nandray tena nandray mihitsy hoe fahavalony Davida tsy nieritreritra an'izay fa i Saoly no nieritreritra an'izay ary rehefa noraisin'ny Saoly ho fahavalo Davida de nitadiny fomba rehetra tsy hoe hiavana amin'ny Davida fa ny amono azy hatramin'ny farany ilaina mitandrina pasteur rehefa nisy olona anankiray ny teny taminao fa hamotika anao de ho asiny ianao ny olona zany rehefa niteny hoe asiko ianao ka aty aoriana izy mody mitsikitsika aminao de mbola ho asiny ihany ianao zay mila fahamailona be mihitsy le fiainana zany pasteur Alvarez ohatra hoe nety nisy olana ohatra teny amin'ny fiarahamonina mba tsy ilazantsika hoe zao eto angambany ka mety niteny ny fahavalonao hoe mety niakatra tribunal le resaka de niady tao anatin'ny tribunal tao de famadibadika teo le dida resiny anankiray de famadibadika eo de tsy ho amelany ianao raha tsy resy hatramin'ny farany na ampiasa vola na ampiasa inona zany ary zany le zavatra nataon'ny Saoly teto pasteur
efa David efa niefitra efa nipetraka tany anefitra efa natory tany anefitra mbola ny tedaviny ihany hoe tsy maintsy matiko iny azony David atao anaty zo izy de mody miteny izy manao hoe feoanao va zany ry Davida zanako fietsarambela tsy zany feoanao va zany ry Davida zanako Davida moa madio am-po de nandray ihany hoe za zany ry mpanjaka tompoko de sady natsony Saoly andao any an-trano reo izy fa Davida koa mailo a tsy nakany an-trano tsony izy mailo izy de tetondray mbola tsy namelany Saoly any nefa vo tamin'ny lersina teo aloha izy no miteny manao hoe feoanao va zany Davida zanako de etondray nkarainy de efa avondray izy mitondra olona manarivondray izy sambotra ny Davida telo arivo lavo fa de voalaza ndray fa mbola feoanao ihany koa va zany Davida zanako zany hoe rehefa namely anao indray mandeha ny fahavalonao tsy amelany ianao raha tsy tratrana fa nafinatra de ty a raha ny tokony ho izy voasambotra Davida ary maty Davida fa ny lala tokana nafahany Davida ho voaro de Andriamanitra rery ihany pastera Andriamanitra rery ihany ndraindray mantsika mieritreritra an'izany hoe any anatin'ny toeram-piasana ohatra misy mpamosavy iny amin'ny fiarahamonina mety misy mamosavy de nanimpo fanafody indray mandeha izy nanasiany zavatra indray mandeha ny sakafonao na ny lambanao de fatapatatrao ihany le olona namely anao io rehefa fatapatatrao le olona namely anao de izy ndray no miavana mody famipihana eo izy de fa tsy ho amelany ianao raha tsy tratrany tsy ho amelany ianao raha tsy tratrany ary mety ho tratrany tokoa pastera fa zavatra railo ihany no mahatonga ny olona anankiray voaro de ty zavatra nataony David ty Jehova no mpiandry zay ihany pastera fa raha tsy niaro any Davida Andriamanitra maty Davida sisy Davida zany tsy namelany Saoly aoriana kely eo azy io mbola nataony Saoly mihitsy zay amangonana izy io zany hoe ahoana ny tena finanana ty izy ty izy ty David ty fa saingy zao ny farana an'Andriamanitra moa ny tantaran'ny Saoly ny farany maty izy ny farany zany maty tany anatin'ny tany fanompontsampona nataony tany fa tsy navoany Davida mihitsy izy zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zany pastera tena mifikitra amin'Andriamanitra tena tafiray amin'Andriamanitra de tanteraka am'le teny soratra masina hoe na de misotro zavatra mahafaty azy izy de tsy ampaninina azy zany ary zay le loha hevitra ngeza be ho resantsika tsy nikaza be mamasina am'le 28 io hoe 28 septembre io hoe kristianina matotra ara-panahy mandray ny anjara lovany zany hoe anisan'ny lovanao a ny fiarovanaandriamanitra i Mosesy raha ohatra ka nitsodrano ny zanak'Israely de nitsodrano voalohany nataony Mosesy de hoe hitanao anie Jehova ka hiaro anao zany hoe tsy ampy fotsiny tahina be deabe ny olona tahina fa tsy misy fiarovana fa sady voatay ianao no voaro ianao zereo tsara fa Davida teto sady voaositra tsy ampy fotsiny le ositra hoe nosorany Samoela izy de be ositra be de fa tsy zay fotsiny fa be ositry Davida fa naarovan'Andriamanitra ihany koa zany hoe nisy fiarovana na lay fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny na le ositra tao anatiny na avy ety ivelany de narovan'Andriamanitra zay maha Davida ny Davida zay de inona ny zavatra nitranga teto pastera ty toetrany Davida ty indray zany tokony ho ananatsika hoe isaky ny manana fotoana ianao amaliana faty tokony hamaly faty hoe eto ranga tena occasion nahafahako mamaly faty ty de tsy any amin'ny valy faty mihitsy pasteur ny vahaolana tsy any am'le valy faty ary arakaraky lay toepony Davida tsy namaly faty no ny akaran'lay fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny tao lay fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny tao fa raha hoe isaky ny ino ty izy isaky ny mahita fahavalo izy de ny vonony daholo ohatra hoe ry Nabala zao ny vononina ny de tsy zay mihitsy tsy niakatra le fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny na ry Doega Edomita fa namindra fofoany Davida ary nitahiran'lay fahadiovam-po tao anatiny foana izy na dia betsaka azy nandotony lohany sy nandotony fony de nitahiran'zay fahadiovam-po tao anatiny zay izy ary dia nanomboka ny tombo lay ositra tao anatiny tombo lay ositra Andriamanitra tao anatiny ary ho hitatsika moa ny toy io fa mahafinaritra be ny toy ny tantara eo aoriana kely eo fa
ny fomba nandrombany davida ny fanjakan'ny israely ray manontolo de tsy nisy ezaka tamin'ny davida na kely azy hoe ndiaka fanjakana na zaoana izao fa zara nataony davida fotsiny de nanamarina ny lalany teo anatrehan'andriamanitra nanamarina ny lalany teo anatrehan'andriamanitra ary hitan'andriamanitra zay fahitsiny davida zay de andriamanitra nametaka azy tsikelikely teo amin'ilay toerana. Marina de marina zay pasteur davida dia ny tombo ny fahasoavana tombo le ositra tao anatiny fa tsy hoe nyjana fotsiny tamin'le ositra tamin'le voalohany tamin'ny Samoela tonga tany an-tranony tondra le tandroka nisy diloilo fa hafa mihitsy le toerana misy an'ny davida amin'izao fotoana zao. Davida tamin'izany fotoana zany mpialondry sanapiteny zava-maneno fa amin'izao fotoana zao davida miaramila mpitaritafika zany davida eto miaramila efa niofana fitorana tafika atao amin'ny Sekoly izy tamin'ny fotoana androny de amin'izao fotoana zao izy mandositra ary misy ekipa miaraka aminy. Marina teninao pasteur marina teninao teo hoe rehefa misy fahavalo miteny hoe rehefa adverseranao ka hoe miteny hoe amono anao de mailo ianao zao misy karazan'olona zao pasteur miteny taminy amin'ny fiainana andavanandro de misy vehivavy ohatra miteny tamin'le lehilahy hoe niaraka zany zareo taloha ny tokony fanambady de tampotampoka hoe nisy olana atao anatin'le fiarahan'izy roa de nisaraka izy roa zany lasa tafasaraka le vehivavy nambady olo-kafa le lehilahy nanambady olo-kafa de zao ny tenin'le lehilahy tamin'ny efa isaraka amin'ny vehivavy io enao ny ray de tsy mahazo zanaka zany ianao raha tsy zany vadinao izy le lehilahy io de amin'izao fotoana zao tokoa ianao ohatrany gaga ianao hoe ahoana ary zany ohatrany tsy mety miteraka mihitsy efa enitaona fitaona ianao nanambadiana amin'le vadinao amin'izao fotoana zao le tena vadinao amin'izao de gaga mihitsy ianao hoe tsy mety mahazo taranaka mihitsy ianao tsy mety mihitsy ianao na ohatra zao ihany koa misy lehilahy sy vehivavy ohatra niaraka de lasa le vehivavy avy eo lehilahy koa lasa mety hoe sakana ny ray aman-dreny na mety nisy olana atao nefa vadin'olona le lehilahy de tsy netiny vadiny le vehivavy de ozy le vehivavy za tsy hanambady anao satria misy antotrao de ozy nitenin'le lehilahy io tsy ahita vady zany ianao raha tsy manambady anao de gaga tokoa tateoriana hoe lasa ohatra mandaitra le ozony zay pasteur lasa ohatra hoe mitsatoka tokoa le fiainan'le olona zay le hoe araka ny teny pasteur teo rehefa fahavalo mitady hoe amely anao de mailo ianao zany zay mailo ianao enao ina zavatra tokony ataonao de zao ohatra nataony davida hoe davida dia nianatra ny tenin'andriamanitra mandrakarefa tsy afaka morona bokon'ny salamo mihitsy davida raha tsy fanerasera ny tenin'andriamanitra raha tsy niaina tao anaty fiainam-bavaka raha tsy niaina tao anatin'ny fankatoavana tenin'andriamanitra raha tsy niaina tao anatin'ny fitarihan'ny fanahy masina davida de tsy afaka ny andresy mihitsy ka ianao zay ao anatin'ny olana amin'izao fotoana zao dia angatao ny sitrapon'andriamanitra fataro ny sitrapon'andriamanitra hoe inona zavatra tokony ataonao misy sitrapon'andriamanitra tokony ataonao be deaibe efa nabara hatramin'izay ary mbola manasanao hoe araonto zao fandarana zao mba mahataranao sitrapon'andriamanitra zay tsara sy akasitrahana no marina de mila manolo tena ho an'ny tompo ianao mila tena manapa-kevitra ianao eto de manasa antsika mianakavy misy zavatra ohatra zao ao anatin'ny fanahiko amin'izao fotoana zao hoe misy aminareo reto kristianina mety aminareo kristianina ary injehan'ny fahavalo ianao amin'izao fotoana zao misy fahavalonao ary rehefa valonao reo ohatrany hoe mahery ianao nefa vavaka hatramin'izay de ohatrany matsiaro hoe voantsindry azo lena ihany ianao ohatrany matsiaro hoe miady mafy ihany ianao minatin'izay olana zay de fantany napetrako aminao de zao fantany napetraka aminao ary dinianao na izy manaraka n'ity fandaran'ity hoe nianaranao marina tokoa ve aloha alohan'ny zavatra rehetra nianaranao ve efa voasoratra marina tokoa amin'ny bokin'ny fiainana efa voasoratra ve nianaranao raha mbola tsy voasoratra nianaranao na misalasala ianao hoe any ve sa tsy any to any nefa ohatrany tsy any hoe raha misalasala ianao de manasanao aza mangatakandro manapa-hevitra ny fomba androatana nianaranao amin'ny bokin'ny fiainana de zao fomba androatana azy manatona toera mpivavahana ankiray ianao dia manatona fotoana evangelisation anao ary fotoana ray isan'ny toko lehibe ngamba pasteur ty fotoanan'le amin'le 28 septembre ty manatona fitombavaka anankiray ianao de amin'ny fotoana io ianao misy fotoana ampanatsono mpanompon'andriamanitra makeny aloha ianao ilaza pahabe maso fa vonanaraka an'andriamanitra raha mbola tsy nataonao zay dingan'izay hoe nanaika pahabe maso teo mason'ny fiangonana teo mason'ny lanitra sy ny tany ianao hoe anompan'i Jesosy de mbola tsy voasoratra ny anaranao na de mivavaka azy ianao ka dia ataovy aloha zay fomba rehetra azonao antoka hoe zanak'andriamanitra marina ianao fa rehefa tena zanak'andriamanitra marina ianao voasoratra ny an-danitra ny anaranao de zao
Andriamanitra tsy amelanao eo ampelantanan'ny fahavalonao zany. Andriamanitra dia anafaka anao amin'ny fotoana ianao mitaraina, amin'ny fotoana ianao manolo tena, amin'ny fotoana ianao a manao dingana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia zao hitombo le fahasoavana ao anatinao. Ary ianareo zay tratran'izay karazana fanahitra teneniko teo hoe mety nanao trano ianao dia nitsatoka teo le tranonao, nanambady ianao dia tsy nahazo vady tsony, nanambady ianao tsy nanana zanaka tsony, ny zavatra nataonao dia taraiky teo le zavatra nataonao, vatra ianao dia ohatran'ny simba tena vatra nataonao. Fotoana zao andrasinao fahasoavana be dehibe hatray dia mitsodrananao hoe tena hotahin'ny tompo ianao ambadika ty toro-teny zay heninao androany ty filazana an'izany fianonanao an'izany fotsiny dia zao dia efa manova sady ny fiainanao a isy fiovana be transformation isy zava-mahagaga ao ataon'ny tompo aminao ka dia mitoiza hatrany manaraka ny tenin'Andriamanitra manaova dingana manapa-hevitra pasteur faraparana ny sambola misy ya raha somary iverenako kely farany ty tantara ty pasteur dia arak'izay resakytsika izay hoe ny marina ny voalaza amin'ny tenin'i Jesosy ny fahavalo tsy ho avy raha tsy andringa namono andrava ary zay no lalana nitondran'ny Saoly ny fiainany hoe tena ambony mpanompon'Andriamanitra fa ny mifanotra amin'izay kosa nefa ny tetsy an-daniny dia tsy sasatra ihany koa Davida namela heloka nanana zay fanetreteny zay satria i Davida tsy mijery ny fiainany androany fotsiny fa mijery ny hoavy ratrizay ary efa fantany Davida ane fantany Davida fa tsy maintsy anjaka izy satria efa voaositra ho mpanjaka na dia mbola tsy tao anatin'ny fanjakana azy izy dia efa fantany zay ary tsy te-hanimba tena amin'ny adalan'ny fahavalony izy dia zany na tonga anazy nitahiry mangina lay ositra sy lay fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny dia jereo tsara fa arakaraky ny fanetretena arakaraky ny fahadiovam-pony arakaraky ny nandrosomy dia ny antombo hatrany hatrany lay fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny ary dia tsy Davida akory no namonina Saoly nefa mato azy ihany nefa rany mato azy ihany sy ny Amalekita ny namono azy ny farany fa dia tsy namono tena ny vonoan'le Amalekita Amalekita izy ny farany zany hoe tsy fahavalo kely ohatran'ny parasy araka ny teniny ihany araka ny teniny ihany dia efa sy nahafaty azy daontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fandaram-potoanantsika izay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny teny fahamarinana zay nambara teto inonay tompo fanade foy aza ny fotoana dia mba nisy fahasoavana ihany nisy torolalana taridalana zay voarainy reto ray aman-dreny raha lasa anabavy atao anatin'ny tokantrano reto ambolo toetra tsara atao anatin'ny mpanomponao ianao Andriamanitra tahaka ny toetra tsara nananany Davida nanam-pitiavana nanana fanetretena ary nanana fahadiovam-po hatrany ary kosa manokotra zay tsy nambolen'Andriamanitra tahaka n'ilay tao amin'ny Saoly dia tsy manana eritreritra fa tsy ny hanimba olona hamono mpanompon'Andriamanitra handrava mpanompon'Andriamanitra hanapotika ny fiangonan'Andriamanitra zay ihany ny toetsain'ny Saoly kanefa dia ny farany mo tompo mato azy ihany Saoly fa Davida kosa dia lasa mandraky tiany androany zany anaran'ny Davida zany dia ozy izy ny Baiboly manao hoe isaorana ane zay avy amin'ny anaran'ny Jehova mahakasika an'ity Davida ity ary dia lasa anarana malaza i Davida mandraky tiany androany dia ho toy izany ane mba ho toetra ny reto mpanompon'Andriamanitra atao anatin'ny tokantrano reto amin'ny anaran'i Jesosy amen amen mamerina kely ny filazantsika pasteur Alvarez ny asabotsy fahavalo amby roapolo ny volana septambra amin'ny 7 maraina ho zahay dia eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina no anatanterantsika n'ilay fotoana lehibe kristianina matotra ara-panahy mandray ny anjara lovany efa hitantsika eny andretrarehetra eny ihany koa moa zany fampahafantarana an'izany indrindra eto amin'ity fahitalavitra ity sy ireo fahitalavitra rahavavy maro samihafa ndraindray tsika mametraka fanontaniana manao hoe fivavahana ve le atao publicité be ohatran'ny orinasa ore olona inona indray ny tokony ho atao publicité tsy ny anaran'i Jesosy ve sa ny sampy dia ny resaka fivavahana maty ve no atao publicité dia ny inona ity izy ny resaka renyle fiarovana fitsangajagana maro isan-karazany reny fa zany ny teny antsika hoe zava-dehibe ny fahitanao sy ny fahalalanao am'zany zavatra zany ary dia zany mahatonga anay hoe tsy menatra zay mitorovilazany tsara ary ho alefa any amin'ireo karazana réseaux sociaux rehetrarehetra fa mpahafantarana an'izany ihany koa ary ianao atao anatin'ny tokantrano dia entanina ihany koa mba anaparitaka n'izany filazana lehibe sy goavana zay ataontsika izany mankasitraka indrindra tompo samy tahin'Andriamanitra veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy
manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy, hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana, izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fandarana manokana izay tompoko saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko.